antrianao eto, fanamasinao tongava eto, fanamasinao tongava eto, tongava eto, tongava eto. Devolo fahavalo, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanafahafa rehetra izay manelingelina ny fanontonan'Andriamanitra dia tena roahana, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Fanamasinao ianao mpanjaka eto, izay sitraponao ny tanterahana, dia ianao no ka hitarika, ianao ny asa, ianao no omba, ianao no manampy. Haleluia, haleluia. Fafanao ny ranomaso, sitraninao ny fomaratra, ianao no vahaolana. Jesus, fafanao ny ranomaso, sitraninao ny fomaratra, ianao no vahaolana. Ahoana no atonga ho mpanompon'i Kristy? Ahoana no atonga ho fen'ny osiny? Andohalika satria mila ny fanahany. An'olo tena ho azy fanaiky ny antsony. Aleluia. Aleluia. 7:7 ilayntsika ny ositra dia ny fanahy masina na dia ataon'olona anarambositra ho antsika izany anarambon'ny hatra izany ho antsika eto. Aleluia. Aleluia. Tsy anarambositra izany fa anarana misy voninahitra. Ny ositra ny fanahy masina no ilayntsika andohalika satria mila ny fanahany. 7:7 Tua
Aleluia, aleluia. Mila ny fanamasina isika. Ilaitsika ny fanamasina. Ataon'olona anaram-bositra ho anay eto Amboropotsy manko izany. Fiangonan'ny ositra hony. Tsy anaram-bositra izany fa tena anaram-boninahitra. Aleluia. Engene dia tena nositra ny fanamasina tokoa ary no eto hoe. Aleluia. Tsisy ny fifandirana, tsisy ny totokoana, tsisy ny adilahy, ny adivavy koa angamba. Engene tsy misy izany. Aoka nositra ny fanamasina no anjaka. Aleluia. Tsy haiko ny anambaran'ny fahasoavan'ny rehetra, fa kio ny filazany tsara dia ho hitanao ny heriny tsy misy fetra. Mira fiderana mahafinaritra, mamelombelona ny fo sy fanahy, fiderana mamy ny oraina trany, mba horeny tany fa velona Jesosy. Aleluia. 7valonjato mba horeniny tany fa velona Jesosy. Dia aoka hidera azy ny zanak'Andriamanitra rehetra. Aleluia. Reraka be. Aleluia. 7valonjato atao am-pitiavatana zany iry zany dia mba mitehaka tsara, atao fo manontolo mitehaka, atao fo manontolo. Jesosy. Tena velona marina ve sa toratorana ao anatin'ny sasany? Velona Jesosy. Aleluia. Moka zany tsisy olona ho reraka foana dia toro-tena isan-kalady maraina hitako tena tsara, matsiro. Tokony tsisy olona ao anaty lavaka zany intsony. Aleluia. Aleluia, aleluia.
mba fantatro hoe olombelona fa 4 arivo taona lasa zay dia nateraka ho asoanao ilay Jesosy zanaky ny ray. Izany no anokananay ty andro ty akalazanay ilay nahatongavany 2:37 ampifaliana no iobina azy, ampiravona no hanandratana azy. Aoko faly amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Haleluya. Misy olona avy ato am-piangonana amin'izao. Haleluya, 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 haleluya. Rehefa vita tsara ty fiangonana ty asa angamba ny fifaliana isaky ny tonga eto haleluya, haleluya. 2:37 ampifaliana no iderana azy. Na dia mbola ao anatin'ny olana azy ampiderana, ampifaliana, ampitsikina, ampiraviravona, na dia ao anatin'ny olana azy dia falitsika satria nahoana tsy maintsy mandresy. Haleluya. Misy olona marina avy ato dia mba matory ary ny sasany. 2:37 Pavomely tsara le tiaka, pavomely tsara koa le momba fantatra ry olombelona fa 2 arivo taona lasiza dia nateraka ho aisihoana ilay Jesosy zanak'nira. Izany koa anaty aizina no nantsoinao. Mpanota ratsy sady tsy mendrika no tsongainao navanao tena asehonao any atsaranao. Iza ny aratsitsika taloha. Saminge mijery ny sariny tamin'ny 2000 ratsy ane zany ohatran'ny angelikara ankehitriny tena zanak'Andriamanitra no tafiny voninahitra. Haleluya. Tsy nalenonao raha nanaky anao dia hitonany sady eo mpamonana an'izany izany tsapako ny fitiavan'Andriamanitra. Ianao koa ve mba matsapa?
Haleluya. Tsinanena. Eto mbola isy zava-tsarotra ao aorianao fa zay tsy miverindala an'izany. Tsy manenina satria nanomeny fo azy Jesosy. Haleluya. 2024 raika amin'ny 50 amin'izany. Ao anaty aizinao no nantsoinao mpanotaratsy sy tsy mendrika jongainao navanao
teo tamin'ny maraina aseho fa momba io tananao io. Efapolo amby zato ataontsika mipitiapan-tanana tsara. Andriamanitra Ray, Andriamanitra Zanaka, Andriamanitra Fanamasina, ny ositra ny fanamasina. Eto amin'izao hariva izao, ilay fanahy masina tiantsika, alaintsika, ankatoavintsika, iakofantsika. Jana
io ny fianona toroteny anangana indray ampahery ampijoro matoky anao ampanavasina mankasitraka anao sady ahy. Halleluja, 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 halleluja. Fafanao ny ranomaso sitraninao ny vomaratra ianao no vahaolana Jesosy. Fafanao ny ranomaso sitraninao ny vomaratra ianao no vahaolana Tompo lehibe isika amin'ny fahasoavany sy ny famindram-pony ary tonga eto amin'ity tapany faharoa ity indray. Matoky amin'ny tompo fa ho voky fahasoavana, ho voky fitahim-panahy ianao. Izay mino an'izay tiako mba hanao menina mafy be izy. Rehefa alahady hariva tahaka izao dia somary mamely ny torimaso. Dia mandeha ny tsy fifantohana maro isan-karazany. Ka indray mandeha izany tao amin'ny fiangonana anankiray izay tsy ho lazaina eto dia variana nijery tany ivelany tany izany ilay frera. Dia rehefa variana mijery any ivelany ihany ianao dia ampahitany devoly zavatra. Ampahitany devoly inona hoe? Dia rehefa ny sainao koa alefanao any ivelany dia omeny devoly zavatra hafa ho sainitsainina ianao. Dia rehefa ny olona mivavaka tsara, mivavaka, vita mivavaka, ny tenin'Andriamanitra, eo am-pianonany tenin'Andriamanitra mihitsy sy mifantoka izy. Dia nisy adinomby ary tery ivelany tery, omby miady, ketretinao omby miady zany. Ny ampitan-dranomasina any dia asiana vidim-pidirana mihitsy hoe andeha hijery adinomby. Ka ity tsisy vidim-pidirana. Ao am-piangonana fotsiny merika any ivelany any tonga dia mahita adinomby. Raikitra ary le adinomby. Dia raikitra le adinomby misy an'le mena zay. Iza hoe le mena ny anarany, raikitra amin'izay. Ka matanjaka be le mena, raikitra amin'izay. Tongesiny le mena, tongesiny le mena. Hitanao mo adinomby zany zavatra tena dia mihetsiketsika manomboka mihetsiketsika ohatran'izao koa izy manaraka an'le adinomby. Inona mahazo an'ity rahalahy ty ny fanahy ve ty saina? Io manaraka ny olona mifantoka ato manao aleluia ame izy ato mijery ny adinomby ko ato mafana ko. Pastera mirehitra ato le adinomby ko mafana ko ato mirehitra ko. Farany eo natanjaka le mena, niriata le mena, tongesy le mena. Asina nazo an'le rahalahy. Taitra maraka amin'izay. Mahery le mena, mahery le mena, mahery le mena. Ato mona mahery sy manao mahery le mena. Ka ianao tratra ny mahery le menao koa. Fa mino aho fa hifantoka tsara ianao amin'ity tapany hariva ity. Halleluja! Afaka manome antoka tsara ve ianao fa hifantoka ianao amin'ity an'io ty? Manampy be dia be ny mpanompon'Andriamanitra ny fifantohanao sy ny etaetanao. Jesosy Kristy ilay irak'Andriamanitra dia voalaza fa rehefa tonga teo dia nanana hery anasitranana fa tsy afaka anao zavatra be dia be teo izy noho ny tsy finoan'izy ireo. Paoly rehefa tonga teo amin'ny toerana anankiray dia nahita fa nanana finoana ny hositrana ilay lehilahy ary zany dia tonga nanetsika azy hivavaka anasitrana azy tamin'ny aretiny. Toy izany koa izao sy anao. Ampio izahay. Alleluia! Ampio izahay! Alleluia!
Amaky ten'Andriamanitra avy hatrany isika Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo andininy dimy amby roapolo. Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo andininy dimy amby roapolo no amakitsika azy. Toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary lehilahy rehetra amin'ny Israely raha nahita io lehilahy io dia nandositra azy fa natahotra indrindra izy. Ary ny lehilahy amin'ny Israely, efa hitanareo va io lehilahy miakatra io iaika ny Israely no iakarany. Koa izay lehilahy mahafaty io dia ataon'ny mpanjaka manan-karem-behivava ary dia omeny koa ny zanany vavy ho vadiny, sady tsy ampandivaketra amin'ny Israely ny taranadrainy. Andiny faina amby roapolo. Ary Davida tamin'ny olona teo aniliny ahoana sy ahoana angeno atao amin'izay lehilahy mahafaty io Filistina io ka mahafatondromasony Israely, fa zina moa io Filistina tsy mifora io no miaika ny miaramila an'Andriamanitra velona. Halleloja. Andiny fahavito amby roapolo. Ary ny olona namaly hoe izany ka izany no atao amin'izay lehilahy mahafaty azy. Mitsambikina avy hatranintsika. Ny andiny faharoa amby telopolo. Ary hoy Davida tamin'ny Saoly, aoka tsy ho ketraka amin'ilay io ny fony olona, fa ny mpanomponao andeha hiady amin'ny Filistina io. Dia rao ny tompo amin'izany. Dao iaratsika mamerina ilay teny fa ny mpanomponao andeha hiady amin'ny Filistina io. Isa roa telo. Fa ny mpanomponao andeha hiady amin'ny Filistina io. Dia rao ny tompo amin'izany. Sambany mitsoreto indray manoloana ny ray aman-dreny mitory teny. Mangovongovon-tsay ihany anteny eto ambavaka rahalahy mino afa nitondra azy ambavaka. Hitako mihitsy izy nanangany tanany teo ary tena nahazo hery aho. Alleloia. Makasitraka ny ray aman-dreny nanome alala, nangataka lalana taminy mihitsy aho. Foatsodrano ny tenanay matoa mitsoreto. Terahina ny tompo amin'izany. Alleloia. Hitantsika tena hitantsika ny tompo amin'ny alado avy zao hoy ny teniko. Izay mino izany tiako hiteran'ny tompo izy. Seza 500 no nampidiritsika tamin'ny paka teo. Iteny moa izy mivady hoe zao izy zay seza lainao dia feno foana. Dia 200 seza io. Kely ngamba sisa tsy feno. Fa amin'ny alady zao dia ho atao 500 ireo seza ireo. Ary tsy maintsy feno amin'ny anaran'i Jesosy. Isa mino an'izany. Maivamaivana le alleluia. Mino an'izany fenao. Alleluia. Ahoana ny fomba tratraranao ny fanambonao zay ny loha-hevitra amin'ity anio ty matetika itsika mahatonga antsika tsy mahita fahagagana, mahatonga antsika tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra, mahatonga antsika tsy mahita asa lehibe ataon'Andriamanitra, dia tsy mba manana fanambo mihitsy ianao. Baiboly dia milaza amin'ny andro farana natsako ny fanako amin'ny nofo rehetra, ny zatovinareo ahita fahitana. Ahita inona hoe ary ny lantitrareo anonofy. Aninona hoe alleluia. Ianao dia tokony aminany. Ianao dia tokony ahita fahitana. Ianao dia tokony anonofy. Tenelo akaikinao mba manonofisa hoe. Raha nonofy ihany aleo atao tsara be ny nofy. Ataovy tsara be ny nofinao. Ataovy tsara be ny nofinao. Raha manonofy misy hanina eo anoloanao hanina tsara matsiro ina mampianana hoano. Hoano ao anaty nofy. Amen sa tsy amen. Alleluia. Mila mametraka fanamby ianao. Ny olona izay tena tian'Andriamanitra hiarahana miasa dia olona mahay mametraka fanamby eo amin'ny fiainany. Olona izay ny Paoly apôstôly. Anahana ny jiosy, anahana ny tsy mifora, anahana ny endry sy ny tsy endry, trosa aho. Lozako raha tsy mitory filazantsara aho. Mila mametraka fanamby ianao. Alleluia. Alleluia. Tena
manetsika mihitsy isaky ny teny pasterondreo mijoro eto fa ho fenona ity toerany ity ary ho fenona ao anatin'ny fotoana fohy de fohy. Tiako manao mena mafy be tsika. Tsy ty lamity taona ity. Halleluja! Tiaka anao mba hanana fanamby. Amen anty toerany ity tsika. Teraina ny tompo amin'izany. Amin'ny alady izao dia fahita ny fiasan'Andriamanitra lehibe enao. Halleluja. Ahoana ny fomba anatratraranao ny fanambinao? Ahoana ny fomba nahafahan'i Davida namono an'i Goliata? Misy fanamby anankiray eto dia ny fanambon'i Davida. Davida dia niteny fa avelao izy edivako aminy. Raha natahotra ny olona rehetra dia Davida nanolo-teny ka dia niteny izy manao hoe avelao edivako aminy. Davida dia manana fanamby zany eto dia ny andresy an'i Goliata no fanambony. Teraina ny tompo amin'izany. Fa zinona moa i Filistina tsy mifora io? Iaika ny miaramila an'Andriamanitra velona. Tiako ianao mba hiteny toy izany. Tiako ianao mba teny toy izany. Hain'Andriamanitra mamena an'ity toerana ity. Hain'Andriamanitra mamita ity fiangonana ity ao anatin'ny ray volana monja ihany. Halleluja! Amin'ity hariva ity mangataka ny fanampian'Andriamanitra aho mba hanetsika ny amponao. Mila manana fanamby ianao. Tsy misy zavatra azon'Andriamanitra atao anao raha tsy manana na mametaka fanamby aloha ianao. Teraina tompo amin'izany. Raha tsy manana fanamby ianao, inona moa no azon'Andriamanitra atao anao? Manana fanamby, manana defi eo amin'ny fiainanao. Teraina ny tompo. Satria ny Baiboly dia milaza anefa ny riny izay matahotra azy izy. Inona tsara hoe azafady? Inona ny rinao? Inona ny fanambinao? Davida eto dia nanana fanamby. Avelao anaovako azy. Tsy maintsy mandresy anio aho i Davida. Amin'ny andiny faharoa amby telopolo. Ary Davida tamin'ny Saoly. Oka tsy ho ketraka amin'io ny fon'ny olona fa ny mpanomponao andeha hiady amin'io Filistina io. Teraina ny tompo amin'izany. Mila fandresena Goliata iray isika raha te azo fifoazam-panahy lehibe iray. Averiko, mila fandresena Goliata iray isika raha te azo fifoazana lehibe iray. Halleluja! Raha mamaky tsika amin'ny andiny fahaefatra dia milaza rehefa nivoaka Goliata mpiantsiady dia nilaza izy amoay lehilahy iray aho hiady amiko. Raha maresy io dia ho mpanomponareo izay rehetra. Averiko indray. Raha maresy izy dia ho mpanompo nareo izay rehetra. Fa raha resy kosa io lehilahy zay avoakanareo dia ho mpanomponay ianareo. Mba fantatrao tsara ve zany? Ao amin'io ady io. Raha resy ny Davida ity Goliata ity zay nametrahany fanamby ny vokatra farany dia ho mpanompo ny zanak'Israely hitondra be dehibe i Davida sy ny vahoakan'Israely. Toy izany koa. Mila fandresena Goliata iray mba hananana fifoazam-panahy lehibe iray. Tiako mba hanao menina amin'izany ianao. Halleluja! Azo baby maro isika. Mila mametaka fanamby ianao. Mety misy manana fanamby eto. Amena sa tsy amena? Teneleo kaikinao manana fanamby hoe manana defi. Manana an'izany ve ianao? Zay manana an'izany tiako mba hanao amena mafy be izy. Ho tratranao io fanamby io. Ho toronanao ny lalana, atratraranao fanambinao amin'izay. Halleluja! Goliata fa tsy maintsy resena. Fa raha tsy izany dia ho faty ianao.
averiko tsara amin'io fanambonao io na ianao mahafaty olona na ianao matiny olona na ianao mahafaty azy na ianao matiny na ny fiangonanao afa-baraka na ny fiangonanao enimpony-nahitra na ianao mety na ianao misandratra halleloia halleloia maro ny te sandratra fa tsy sa miady amin'ny Goliata maro ny te ahita fifazam-panahy fa tsy masa miatrika Goliata tsy masa miatrika ny fanambony Goliata fahavalo-goavam-be mahery noho ianao lehibe noho ianao Goliata favalo mampangovotra ny maro talohanao tsy vitany telohanao andraikitra asa makadiry tsy vitany teo alohanao fa ianao no havita izany raha ataonao fanamby zany halleluia 70 andro nivoaka niditra teo Goliata nangovotra Saoly sy ny miaramilany tsy vitany teo alohanao fa tao aoriana Davida dia tonga teo sakana makadiry tsy mbola fahita mihitsy mety aretina angambany mety problema angambany Goliata tsy olona io fanahy mihitsy io tsy hoe olana fotsiny fa tena fanahy manakivy fanahy ntahotra Goliata fanahy mampiororo iraky Satana io iaika ny fiangonanao iaika ny mpanompon'Andriamanitra iaika ny olona rehetra miaika Saoly misy pasteur veto misy lehilan'Andriamanitra veto misy olombotsy misy mpampianatra sekola niaika rehefa miaramila rehetra teo rehefa mpanompony Saoly amoay lelao izy iady onky Goliata Satana miaika ny fiangonanao miaika ny mpampianatra sekoly alady miaika ny tanoratsika miaiky lehilahy lehibe miaika nanao mpitely zava-maneno rehefa olona ato amin'ny fiangonana na iza ianao na iza Goliata dia fanahy iraky Satana miaika ny fiangonana tsy vitanareo ho hitanay eo zany lehilahy nareo raha mahavitan'io misy bitsika tonga ao anatinao zay lay Goliata hitako zany metsaka anareo feo tahaka zany hitako zany ny Isaia resa be fotsiny fa tsy namaly aho fampitanitsika napetrako fanamby zany hovay io fiaika amin'ny favalo atao fanamby io dia hitanao ny voninahitran'Andriamanitra amena sa tsy amena halleluia halleluia tsy maintsy resena mba hafatondro masony Israely mba hafatondro masony fiangonana mba hafatondro maso ny akonanao mba hafatondro maso ny tokantranonao mba hafatondro maso ny asanao mba ahazona fifazam-panahy lehibe anankiray dia hanompo anareo izahay rehefa tratranao fanambonao ho voninahitr'Andriamanitra dia ho hitanao fa azo bobo an' Jesosy ianao ho fantatry ny olona rehetra fa manana Andriamanitra velona isika amena sa tsy amena halleluia halleluia ko atoranao ny tokony ataonao ahoana ny fomba ahatratraranao ny fanambonao iza mino fahatratra ny fanambony aloha halleluia hotratranao any definao voalohany mila manana fomba fijery vaovao ny olana amin'izay ianao averiky indray mila manana fomba fijery vaovao ny amin'ny olana ianao inona tsara hoe azafady sao dia misy mijery atin'omby ary nareo ririndreo mila maninona tsara hoe zay mahazo tsara an'izany atiako mba nao menina izy mila manana fomba fijery vaovao ny olana ianao voalohany rehefa
mahita Goliaty ianao, rehefa mahita fanampy goavana ianao, rehefa mahita olana tsy mbola nisy nandresy tao anatiny 80 taona ianao, teny ianao amin'ny anaran'i Jesosy aho, ianao ny voaositra andresy izany. Amena sa tsy amena? Motivaivena tsy elany mirona ny tompo. Mila fifoasam-panahy anankiray lehibe isika eto Antananarivo. Halleluja! Ho ataontsika fanampy izany, noho izany ho resentsika ny Goliata. Terahina ny tompo. Fa izao ny voalohany indrindra, ovay ny fomba fijerinao ny olonanao. Amena sa tsy amena? Tsy misy olona tsy manana olana. Ny olana tsy voatery hoe nanoty ianao. Zay aloha dia isory voalohany indrindra ao anatin'ny sainao. Isory ao anatin'ny sainao. Vao misy olana. Indray koa tsika mahita rahalahy manana olana. Olana be. Ohatra. Mety no accident ny tomobiliny. Peritra. Dia avy dia miteny ny sasany. Olona tsy madio. Tia vanvy. Vao misy olana kely. Mety nanoty io. Zay foana. Ny fariseo. Ny mpino manana fanahy ny fariseo dia izany. Tia mitsaratsara. Fa izaho miteny aminao, ovay ny fomba fijerinao ny olana. Ny olana, programan'Andriamanitra io. Iza mino an'izany? Iza mino an'izany? Iza mino an'izany? Halleluja! Ahoana ny fomba nehoan'Andriamanitra ny vonany aminao? Ahoana ny anasitrany ny aretinao? Ahoana ny tianao hoe ahita izany hoe Andriamanitra mahay manakomana ny fahavalioana izany? Avelan'Andriamanitra tonga eo ambara valioana aloha ianao. Mba hitsanganany anirany anjely anakomponany an'izany. Ovay ny fomba fijery ny olana. Amena sa tsy amena? Raha vao misy olana tsy ozina. Tsy hoe voaozina ianao. Tsy hoe tsy momba anao Jesosy. Indrindra tsika teniteny. Tsy maintsy misy ady vao misy fandresena. Tsy misy tsy manatrika ady rehefa nateraka indray. Tsy misy tsy avin'izay le toeranareo. Rehefa mafimafy. Efa minireo fitsa. Nareo le arinary, atao miralato. Te hitafa mandresy Jesosy. Ajanona. Te hitafa mandresy Jesosy. Ahoana ny ahitanao mandresy Jesosy? Manontany ianao. Tenelo, ahoana rahalana ahitanao mandresy Jesosy? Ino moa za mitanondrondrika hoe? Ahoana ny ahitanao mandresy Jesosy? Raha tsy manatrika ady ianao, raha tsy manatrika olana ianao. Misy manatrika olana veta, za manana olana lehibe. Iza manana olana miaraka amiko izy. Andrekako vonjeo reto Jesosy. Za manana olana lehibe aho. Mila maloha vola 100 millions amin'ny farany volana izao. Amen. Dia ambony ary koa mila manana 100 millions ray mandeha. Tsy mbola nandray an'izany ty tanako ty. Goliata mbola koa zany. Fanamby io rahalahy. Halleluja! Ovay ny fomba fijery manomboka androany. Terahina ny tompo amin'izany. Rehefa manatrika ady ianao tsy hoe akory hoe nanoty ianao. Tsy nisy ady tany an-danitra. Nefa toerana misy an'Andriamanitra, toerana masina, tsy mainka avy etỳ tany, eo amin'ny fiangonanao, ao an-tokantranonao, eo amin'ny asanao, ny ady milaza fa tsy manana fahavalo an'ny Satana ianao. Veriko indray, ny ady dia miteny. Ny ady dia maninona? Ny ady dia miteny amiko. Fa tsy manana fahavalo an'ny Satana ianao. Halleluja! Izy ireo sisy ny avy amin'ny fahoriana lehibe. Ny olana tompoko dia occasion. Ina hoe ny olana? Tsy bonoka. Ny olana dia occasion. Teneleo akaiky ny olana rahalahy dia occasion. Basio alleluia mafy amin'izany.
Masio aleluia mafy amin'izany. Afaka miterika ohatra anazy zao ve ianao mba miterika ohatra anao zao dia tsy atao ny olana hoe de occasion rahalahy reto ny olana de occasion ny olana de occasion. Amen asatsy amen. Halleluja. Tompona anao ny olana farafaranao misokatra ho amin'ny famalitso ho amin'ny voninahitra ho amin'ny fitahina ho amin'ny fanapahana. Amen asatsy amen. Samy mamaky ny amin'ny 5:20 azafady vakeo ny amin'ny 5:20 ary eo amin'ny 5:20 haroy ny lehilahy amin'ny Israely fahitanareo va io lehilahy miakatra iaika ny Israely miakarany koa zay lehilahy mahafaty io daholo tsika miara mamaky isa 2 dia ataon'ny mpanjaka hitako mantra daholo tsika mamaky eny avy dia tsy satsika mafimafy isa 2 dia ataon'ny mpanjaka maninona hoe izany mpanjaka atsika tizatsika ary dia omeny koa ny zanany dia ve ny tianambady eto rahalaty moa tsy tenenina tsony amen mafimafy le aleluia amin'izany mahatonga anao tsy mety mahazo vady ianao tsy mety maresy amin'ny Goliata mihitsy atoranao ny lalana manomboka androany ianao dia mila manova ny fomba fijerinao ny problème occasion io varavarana misokatra anao ho amin'ny famalitso namoaka didiny mpanjaka namoaka lalàna ny mpanjaka zay maresy anio dia ty ho ataoko manankareme vavy ao arinany atatsaranao ny fanambinao dia hisy fitahina hitombo arena ianao. Amen asatsy amen. Ary ho lazainy mpanjaka tsy ampandoavina etra intsony tsy hanofatrano intsony ianao. Amen asatsy amen. Ianao tsy lany mandeha bisy intsony fa manana fiara amin'izay ianao Sasa tsofiny pasteur Honore rano tamin'ny omaly fa ho avy tsy ela ozy izy lay boaty nafikasika. Nasiko amen ka. Halleluja! Halleluja! Rehefa tratanao fanambonao hiova ny fiainanao. Varavarana misokatra io. Be dia be ny mandalo ady. Mandalo problème. Halleluja! Terahina ny tompo. Tsy akore mamina viny eo raha za mihitsy pasteur manana spriter tateriko dolo ny tiny rehetra. Fetsy ratsy. Raha za mihitsy miliardaire io tonga dia omby mihitsy ny vidiko. Fanahy manompo. Fanahy manompo. Halleluja! Ny fanompona ny hafa ny lakile anankiray izay tsy azo atonona atratraranao ny fanampinao. Halleluja! Halleluja! Dia laza aminao antso mihitsy io. Tsy natsoina itsika anakina ny vina ny hafa, anakina ny asa fanompo ny hafa. Nantsoina ianao anompo. Halleluja! Misikina fanetretena hoy Petera. Izay zatra nanompo ny hafa fa tsy mpibaiko dia ho tonga mpamonjy sy mpanavitra ny maro farany. Izay manao asa fanompona ny hafa matetika dia vita famonjeny-dehibe ho amin'ny fireneny ray androany. Halleluja! Ohatra Joseph nanampy ilay mpitondra kapoaka sy nanampy ilay mpitondra mofo tao an-tranomaizina mba tanteraka ny nofon'izy ireo ary inindray nilaza ny momba azy tany amin'ny Farao lalana nitondra ho amin'ny fisandrantana. Ndao tsika hivavaka hiteneny eo anatreny tompo tafio ilay fanahy manompo izay Jesosy eo. Roay tsy azo laka ao anatinao intsony ny fanahy miavona fanahy ny fitiavan-tena. Amen na satsy amen. Faefatra mifaza maraina. Manina tsara hoe manana-po mihitsy tsisy alleluia. Mifaza maraina. Mifaza maraina. Mifaza maraina. Mafininareo raha laza sy miteny
manao ndraindray. Mila mifomaraina ianao amin'ny 2:20 ny fomaraina Davida dia lasa nakany natafika izy. Eo amin'ny 2:20. Eo 2:20. Dia ny fomaraina koa Davida ka namela ny ondro notandrimany olona dia naka entany ka lasa nandeha araka nandidiny Jesy azy ary tonga teo misehatra sarety izy ary ny tokony miaramila izay efa ivoaka ilahatra dia nanakora hiady tamin'izay. Men tsara ve nareo? Ao tsara? Fomaraina Davida. Fara izay amin'ny fito vao mifoha. Tratry ny ambote azy ianao indrindra eo ambo-baoao. Fomaraina izy. Tonga ara-potoana. Teo amin'ny fotoana mihitsy izay nivoahany miaramila ilahatra, ivoahany Goliata. Nahita ny toe-java-misy izy. Nahita ny realiten-javatra izy. Mila mifomaraina ianao zany. Oka tsy ho tara fifoazana. Raha tia hita ny zavatra tian'Andriamanitra ho hitanao, averiko indray, raha tianao ahita ny zavatra tian'Andriamanitra ho hitanao, ianao foasa maraina. Amen sa tsy amen? Aiza manao tsy hita amboteazy no hitanao, olona mifanao vava no hitanao, olona miady no hitanao. Fa raha mifomaraina ianao dia ampahitany tompo ny zavatra tokony ho hitanao. Misy zavatra tiany tompo hitanao amin'izay. Iza mino an'izany? Iza mino an'izany? Iza mino an'izany? Hitanao ny varavaranao misokatra. Hitanao ny fiasan'ny singan'Andriamanitra rehetra atateraka ny anjara voateny ho anao. Mifoaza marana. Ny mana tompoko dia milatsaka vao maraina dia avy eo levo. Vao miposaka masoandro dia levona. Misy tsy afaka mihinana mana mihitsy. Ety anefitsika, tsingozaoza ianao. Raha teo tonga any amin'ny tany Kanana ianao, minana mana be dia be, tena elo akaikinao minana mana be dia be hoe. Fa ny mana dia vao maraina ihany. Dia raha voatara fifoazana ny zanak'Israely dia levona io, dia mifadianina ianao, tsy mihinan-kanina ianao, mahi ara-panahy ianao. Mila mifomaraintsika manomboka androany. Izay mifomaraina dia tonga ara-potoana foana. Satria amin'ny 2:20 tapany faharoa ary ny antoko miaramila izay efa ivoaka ilahatra dia nanakora hiady amin'izay. Okay nao. Okay isika. Ifaninana ho amin'ny fifoazam-panahy. Halleluja. 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 Mitady fanahy mazoto io. Mitady hafanampo io. Mitady fomarisika io. Raha manantena zava-baovao, zava-dehibe ataon'Andriamanitra ianao, dia mifoaza maraina, mivavaka. Aza tonga tara ty am-piangonana intsony. Raha fantatrao misy zava-dehibe aty. Amen sa tsy amen? Iza mino misy zava-dehibe ty an-tranon'Andriamanitra? Ianao dia miteny, tsy afa-ty fa tranon'Andriamanitra sy vavadiny lanitra. Mpandainga be ianao. Tranon'Andriamanitra inona koa ety? Iza miteny hoe tranon'Andriamanitra ty? Iza miteny hoe vavadiny lanitra ty? Raha tena vavadiny lanitra ty? Raha tena vavadiny lanitra ty? Raha tena tranon'Andriamanitra ity? Raha tena misy zava-dehibe eto? Iza mitsika nanaiko tonga tara eto? Tsisy tara zany eto. Tsisy tara zany eto. Amen, tsisy amen, faiko fa tsisy anao amen koa hoe. Alatsiny fa ohatran'ny tena manindrona. Tonga va maraina ianao, tonga varam-potoana amin'izay. Raha titsika hisy fazam-panahy eto. Halleluja. Halleluja. Amaraparanao, aoka olona mora voakasika. Eo alohan'ny toe-java-misy, mitranga hatrany ianao. Tsy olona mangatsiaka, olona sensible, olona mora voakasika amin'ny zava-panahy. Olona mora voakasika amin'inona hoe? Fa tsy amin'ny zavatra ara-nofo. Linany amin'ny zava-panahy. Eo amin'ny 2:20, 2:20, 2:20. Vao nandre fotsiny Davida. Ny vava be, miaika ny miaramila an'Andriamanitra velona. Tonga teny nisy zavatra, nietsika ny ositra, nangotraka ny tao anatiny. Tsy mety amiko zany. Voasariky le atmosfera izy. Terahina tompo amin'izany. Halleluja.
navelany teo ampiambona ny entany. Lasy Davida niazakazaka nakeo milara miaramila. Dia raina tompo amin'izany. Haleluya! Haleluya! Raha tianao hatratra amin'ny fanambonao, raha tianao ampiasain'Andriamanitra ho amin'ny fiangonana vita zava-dehibe, okenao olona sensible amin'ny zavatra. Ny olona antsika ny ankamaroantsika dia tsika sensible amin'ny zavatra ny voevoly vao manilesa ino zany sesaka biziny inona hoe inona tsara maverena inona tsara izy teo inona le iny manina sy vola manahoana kariera inona le izy ny atony serana inona le izy zipo lisesa zipo inona le farany ka tsika dia lina amin'ny zavatra ranofo. Misy tena sensible mihitsy. Vao miresaka tonga dia aiko ny resakareo inona ahoana hitanao amin'izany bara vao zava-panazanya meta dada kapoto izay avy any avaratra tena. Fa Davida dia tsy niteny izy hoe tsisy dirako mihitsy amin'io adinareo zany mateny olatsika tsisy dirako amin'io raha tsy miditra amin'ny pataloha tery izy miteny hoe pataloha tery ny asan'Andriamanitra teniteny fahatany mihitsy ianao raha tsy miditra amin'io ansia zany ansia be zany. Davida koa ny afaka niteny an'izany inona ny dirako. Misy ankizy atao ndraiky izy atao zany vao ndraiky inona ny dirako tsy maintsy miditra ianao. Amen! Haleluya! Misy niteny inona ny dirany vitsika amin'ny petrôly izy ny hitanao petrôly sy vitsika eto lelan'Andriamanitra neto olom-bavontsy neto tsisy resaka petrôly neto anirany misy an'izany asan'Andriamanitra ato fifazapana ato. Haleluya! Haleluya! Davida tsy niteny an'izany tena misaotra an'Andriamanitra mihitsy afa tena. Andriamanitra aloha tena mahay mandaminy. Misy loatra an'izany mahay mandaminy iny sary tahotra ianao. Dia misy ny sasany mieritreritra hoe aleo aloha no vita mihitsy ny fiangonanareo. Hitako tsy mety vita le fiangonana ianao tsy mety tonga. Rehefa tonga Davida dia vita io. Rehefa tonga Davida dia tonga io. Rehefa tonga Davida vita io. Rehefa tonga Davida lafy Goliaty ianao zany. Amen sa tsy amen? Davida tsy mba hoe nina fromazy ihany. Fromazy. Misy ohatran'izany fitendrena zava-maneno. Alohavany ampafolo karenako fitendrena zava-maneno fitendrena zava-maneno. Izy zany maintendry be. Tsy hoe mavita fiangonana io alefaso le zavatra. Izy zany ny afromazy juste afromazy zany Davida tsy niteny an'izany zarazaraina raha lany fanomezam-pahasoavana. Ina zao fanomezam-pahasoavana ino? Raha zao avy ina fitondrana fromazy ihany fitondrana izay ihany mofo ihany vita inona reo tsara ahoroko ny vilia tsisy mangorombilia ao miandry anao Goliaty miandry anao fiangonana. Amen. Mba ataovy amen mafy zany. Haleluya! Haleluya! Voarainy io atmosfera io Davida atiny mba mofo fromazy. Haleluya! Fa tonga teo zay inona ny atao tsara amin'izay maharesy anio tokony zany aleanao raha vao vita io fiangonana io kafo ho an'ny ralany. Fa tamin'io fotoana io kosa dia nanana fahatsapana hafa Davida ohatra ny andro miavaka ty androany ity. Tsy hitondra mofo sy fromazy fotsiny aho fa hitondra famonjena amin'izay. Tsy anona fotsiny fa famonjena ho amin'ny fiangonana. Haleluya! Zay sarotra mpitondra fromazy dia afaka hitondra famonjen-dehibe ho an'ny fiangonan'Andriamanitra izy. Dia raina ny tompo amin'izany. Haleluya! Ianao oka ho tahaka ny mpanao baolina ianao hoe miazakazaka eraky ny terrain dia miandro occasion hirika mba azona mampity baolina zany ene. Sao ny tompo fa nisy baolina tamin'ny lundi de Pâques vao mafy nareo tsy tany. Hitanareo mpanao baolina zany tsy hoe dia miazakazaka eny foana fa izy miazakazaka iny izy miazakazaka izy moa ray lahy iny miazakazaka eny miazakazaka
izy miandro occasion izy miandro occasion vao mahita tonga dia mampity baolina toko tahaka izany ko ianao halleloia tsy mitovy ny andro rehetra halleloia tsy azonao ny maly azonao androany tsy azonao androany azonao amin'ity herinandro ity amena mafy halleloia isan'andro itsika dia tonga iandro hitady manatena fanavaozana trano raha tsy androany raha pitso raha tsy raha pitso raha afaka pitso koa rehefa tonga ny tampoka sy ny fotoana dia vonina avy hatrany itsika ho afanararotana halleloia ho amin'ny fiaviany Jesosy tsy ely any amin'ny rahony fantatry Davida fa voaositra ho mpanjaka izy fa tsy fantany ny fotoana ny fomba hiakarany na ny fomba atongavany eo satria mbola velona Saoly mpanjaka koa dia ny andro isan'andro izy ny fotoana sy ny varavarana sokafan'Andriamanitra koa rehefa nareny fiaikany Goliaty izy sy ny fanosirany miaramila ny Israely dia nisy fahatsapana tao amin'ny Davida tonga ny fotoanako avy amin'Andriamanitra fotoana ny fisandratako izao fotoana ny voninahitra ozy izy anan-kampo halleluia halleluia rehefa kivy ny olona rehetra rehefa hitanao ketraka ny olona rehetra eo indrindra ny olona manana ositra ny matsapa tonga ny fotoanako amena satsy amena satsy amena Andriamanitra mandefa toe-javatra ahatonga ny rehetra panika sy atahotra mba anandratana amin'izay vaosiny amena satsy amena halleluia halleluia hoy ny ratsika vitanao io batendreo kely zay frère halleluia ao entanao zazalahy rehetra vitanao io halleluia halleluia raha tonga tampoka eo alohanao Goliaty na misy fiakiananao vonina hiady amin'ny venao vonina ho amin'ny fahalalana rehetra venao vonina hiady amin'ny venao izany no zava-miafina izay ahatongavanao eo amin'ny fanambonao izay voky fahalalana ny tenin'Andriamanitra izay manana ny ositr'Andriamanitra tao amin'ny miafina dia amoakan'izany ampabe maso izay ampaminany dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny fotoana nahafatesany Ozy mpanjaka jereo ny Isaia toko fahaenina andininy voalohany maninona ny tenenina teo Isaia ampaminany dia nahita ny voninahitry Jehova tamin'ny andro nahafatesany Ozy mpanjaka amin'ny fotoana hafatesany na fiangonana amin'ny fotoana hafatesany olona ny ankinanao amin'ny fotoana hafatesany mitarika lehibe anankiray eo indrindra Andriamanitra manositra anao manangana anao fotoananao amena satsy amena halleluia halleluia mitadiava ositra tadiava ny tavan'Andriamanitra ao miafina ianao dia seho amin'ny kely sy fasa iny amin'ny fotoanan'Andriamanitra amin'izay dia raina ny tompo amin'izany aza velona toy ny masina sy ny robot areo zao dia mieritreritra hoe fotoana mahazatra fivoriana mahazatra foana zay indrindray ny olona eo motsy fivoriana izy amin'ny toriteny ohatra ny fivoriana mahazatra fa mila mahafantatra foana ianao misy fotoana etsy-an-drano misy fotoana etsy-an-drano raha ny ekalina ny tenin'Andriamanitra maniraka anjely Andriamanitra ny anjely dia mpitoroteny halleluia anjely ny fiangonana mpitoronteninao halleluia tavarina itsika evy atsika toy ny mahazatra mila miomana foantsika mitady occasion koa rehefa tonga ny fotoana vonina avy hatrany ianao ary hitanao fa voadabokao Goliatanao dia raina ny tompo amin'izany halleluia dia raina ny tompo dia raina ny tompo dia raina ny tompo halleluia amarana tanteraka aho aza miaino ireo fanesoana sy ny fanikiviana ataony hafa ianao aza miaino ny fanesoana sy ny fanikiviana ataony hafa ny fanamby anankiray dia misintona
fanesoana. Firy amintsika maty za zao mihiny ny rahalahy ami zao entinanana fanamby izy nomboka andresaka tapireto rahalahy ekipa promo reto. Za rahalahy tenanao zao nisy mome azy efa nisy menao sa tsy nisy? Ina zao mampita anao fa menao ndraindray fa misy zavatra resanao na mety mivadinao mihitsy moramora papany a. Efa mametraka fanamby anao defia dia misintolona mpaneso zany. Za zao moa dia raha nieso a mahafaty fa tsy hitanareo tsony a. Raha nieso koa no mampatavy a efa natavy be a. Halleloia. Misintona mpaneso. Mataonao tsisy maneso a satria anao tsy mba manana fanamby mihitsy. Amen sa tsy amen? Ny rahalany Davida Saoly mpanjaka Goliata. Fa zay resako aminao eto am-pamaranana dia ny rahalany olona ihany fahavalony. Olazaina fa mpiavonavina izy, lazaina fa jejojejo, poerapoera. Rehefa manomboka manana fanamby ianao, rehefa manomboka mafana fo amin'ny asan'Andriamanitra ianao, dia misy tsy ampafirina. Ary misy miteny efa ohatran'io koa ane zay. Indray mandeha misy mpanompon'Andriamanitra lehibe ny teny tamiko. Zay koa mba efa ohatranareo io e. Ohatran'ny nafana fo be ohatranareo, ohatran'io mihitsy zay. Ina moa. Ianao rehefa ndraindray mafana fo ianao, dia even'olona mirere ianao. Hoy lazain'ny rahalany Davida hoe ianao te hizahazaha fotsiny, curieux ianao, te hijery ny fizotry ny ady ianao, fomba ny fiadin'ny rahalahinao. Tena sorena mihitsy ny rahalany Davida satria ny rahalany rehetra lehibe mihoatra azy a, mpiady a, nefa anisan'le mangovotra koa, anisan'le mangovotra. Dia io indrindra hoe ohatra tampoka avy any Davida, tratrin'ny Davida manao goeta ohatran'izao izy mianakavy. Eo amin'izay tezitra izy, leza latikozy izy. Zay ny tena natezitra ny rahalany. Tsy mpiavonavina na ratsy fo Davida, fa olona manana maso lavitra izy, olona manana jery lavitra izy. Tsy te izany ato zany izy, fa tiany fantany vao tonga mitarika lehibe izy any ao arinany. Halleluja! Amin'io ato io no anandratan'Andriamanitra anao, amin'ny olana io no anandratan'Andriamanitra anao, amin'izao asa goavana izao mitahian'Andriamanitra anao. Dia raina ny tompo amin'izany. Halleluja! Dia be mety manan-kivy anao, dia misy mihaino an'izany moa dia ny sasany kivy. Fa za mampahery anao aza mihaino ny tenin'olona ianao. Ny zavatra nataon'ny Davida io dia nirehitra ny fatezeran'ny rahalany. Ary matetika ny zavatra mampalahelo indraindray a dia ny namantsika indray no ataontsika fahavalo. Misy karazan'olona aleo ny fahavalony toy izay ny rahalany, aleo ny jetilisa. Misy karazana mpino ohatran'izany. Izy zao mahita jetilisa any, salamo nareo, dona kely. Manina zao raha zany ataonao an'izany? Raha zany ataonao an'izany tena velombelona mihitsy. Iza mahita ny rahalany raha zany, mahita ny rahalany, hitako daholo eny nareo re. Ohatra hoe Rabe Bernard ianaran'le frère, efa tsy vitany tsony manao Rabe. Ahoana Rabe? Kelikely eo. Ahoana be a? Fana be. Aratsety, salama tompoko lahy, tompoko vavy. Ahoana inao vaovao? Tsekiseky mihitsy. Misy karazan'olona toy izany. Mila miverina itsika. Jereo ny eo akaikinao, io ny ianao io, io ny ianao io, io ny ianao io. Ianao nijery ny hafany, ny asa 67 andray nieritreretinao, mbola bisina enjato vao tonga any ianao. Jereo akaikinao io. Injiry ohatran'izao tananao ny 2 metatra fotsiny dia voazonao ny tanany mba jereo ray soange.
asio amaina mafy be am'izany. Halleluja! Misy karazan'olona tokony Goliata no anamparany atezerany fa ny ralany indray. Tena tsy azoko mihitsy ty Eliaba ty. Eliaba zany dia tianafina ny tahotra, tianafina ninona hoe rehefa tianafina ny tahotra ny fanaosy, fanano fitiavatena. Dia Davida indray no anamparany atezerany. Teo masom-bahoaka eo mba mieritrerety ianao Eliaba. Raha Eliaba mba mieritrerety ianao. Misy Davida kely eto. Edebe ny Davida mandehandeha iny. Halleluja! Dia iny anamparanao ny atezeranao. Dia tena nanamparany tokoa. Ianao ty rangahy ty tena miavonavona mihitsy, tena tsy ampafirina ianao. Goliaty ery manao vavy 7 andro, tsy hita zay atokony, tsy hita zay afitsika. Olona kely, vita miforo taona eto, eo ny anamparanao ny atezerana. Misy karazan'olona toy izany. Tokony Goliata ny menomenomana, fa dia Davida mitondra mofo anao indray, fromazo anao, ohatrany tenanay izany. Halleluja! Halleluja! Adintsika andainay ny favaly ombonana. Adintsika andainay ny tena tokony ho sible. Aleony Eliaba mihaino ny tenin'ny Goliata, toy izay mihaino ny tenin'ny Davida hoe avelao edivako anio, iveny miaika ny miaramila an'Andriamanitra avela. Misy karazana piny mpitoroteny be dia be toy izany. Raha mba misy masambotsoro hiaro ny voninahitry ny fiangonana, mitorotenin'Andriamanitra, voaositr'Andriamanitra, hita mazava tsara ity le olona. Dia iny ray ny edivana, tsy avoanao ane zany fanahy zany. Halleluja! Ny tena mpanao baolina mahay tompoko dia tsy variana manenjika rano sy ny tongotry ny afo. Ino ty ataonao tiny? Raha tsy serenao tsy mahay baolinako. Manao baolina iny dia ny rano sy ny ralano. Makaizy ny tongotra tao iny. Dia iny rano sy ny ralana ino ezanao. Baolina enjana ramay. Halleluja! Mafimafy halleluja azafady. Mafimafy halleluja azafady. Ny bieto dia ny andresy amin'ny Goliaty. Amena sa tsy amena, fa tsy hanenjika ny David. Amena sa tsy amena. Halleluja! Mifatoa amin'ny baolina ampidirina any anaty arato ny masonao manomboka androany. Fahazalany andro plaky olona foana. Goliata ny olona neto fa tsy ny rahalanao. Raha titsika izy fifazapana eto. Tsisy olana zany eto. Atao mpitendry ato. Tsisy olana. Amena sa tsy amena. Misy mety nareo mpitendry eo. Nareo zany misy. Tsisy olana. Avenareo zay. Tsisy olana hoe. Ataovy mafireny reo olonareo. Dia misy keo. Mpiry. Nareo miry reo. Tsisy olana aminay mirahalahy, tsisy olana amin'izy mirahavavy, tsisy olana mpampianatra amena sa tsy amena, tsisy olana amin'ireto olonreto, ndrindrandrindra nareo orinao, ianao le tsisy olana ianao, tsy olana atao fiangonana ianao. Halleluja! Misy karazana bebe mametraka an'izao olana izao, fa misy olona kely pataloha tsy olana. Amena sa tsy amena? Anaova kely le amena. Amen! Tsy olana zany, tsy olana. Ny ballon d'or tompoko dia tsy ho an'ny arbitre fa ho an'izay mpamono baolina mahay ny. Amena sa tsy amena? Ino ataon'ny arbitre? Faut l'emballer le téléphone. Les sifflets. Vous me ça na quel? Vous me
Tsy azo ballon d'or ianao. Fa mahazo ballon d'or dia ny olona mpampity baolina maya. Asiorakoraka aleloha izany. Anositra anao any any tompo. Anositra antsika any any tompo. Isy hoe fahazapahana any any. Aleluia. Asa manisy olan'izany ianao. Tsisy olana sakafo androany. Amen. Misy ninakanina. Tsy olan'izany. Vary koa mbola be dia be. Tao amin'ny olona. Tsisy olana zany eto. Jereo leo akaikinao. Tsisy olana. Teny tsisy olana. Tsy olana ianao. Tsy olana ianao e. Misy olana vaovao eto. Jereo anke izy. Tsy olana eo. Tsy olana eo. Tsisy olana. Tsy hainao zao ny olana tompoko. Goliata ny olana. Dao metaka fanamby itsika. Ho foazona fiangonana. Hitory filazany tsara itsika. Hitona fanahy manjatonytsika. Amin'ny alahady avy zao. Vonao amin'izany venao. Vonao amin'izany venao. Manainga tsika rehetra hitsangana anao le ila hoe vitanao io. Iran'ny tanora zazalahy 2025. Alléluia. Alléluia. Ataontsika mpitiafatana an'izany ho voninahitry'Andriamanitra. Inao fa ho tratranao ny fanambonao. Alléluia.
Hallelujah! Punay vavaka venao. Isan punadesa kolyatari. Isamin faitarap ka kolyata. Yawan vavakaw. Yawan vavakaw, yawan vavakaw. Yawan vavakaw, yawan vavakaw. Sami manay yawan vivavat. Sami vavakaw funet. Tikmay vavakaw mafinaw. Tikmay vavakaw mafinaw ang tiyari ba. Pamamafrala. Yakan ngarabila natin mantapin na ba? Saminte, tinenang kolyat, tinenang yula niyo. Inovem, yakan ngarabila natin mantapin. Tinenang ngarabila natin mantapin. Fausta de manta. Mananawat Jesus. Luftinawat Jesus. Natofita yina. Wakti fekuna na tiyaw. Vitaina wan mandid. Vitaina umyurnasa ko. Vitaina wan Jesus mamunjaw. Vitaina wan firene ko. Yan vavakaw. Samimte. Tunon fandesin. Inalay fandesin. Tinawit. Itenen atakan David. Na debulat stapa kasaluang Goliat. Dewi sutapa kuluan. Sisabat natin Fnonaisan. Fnonaisan. Samimte. Samimte. Tenele fandesin na tinawitari. Tenele fandesin na tinawit. At sa arufagatan. Wakat siyang katakatsun. Tunun niya betale fandesenan. Tunun mafi. Tunun maf. Sami manun na le fandesen. Tenen mafi. Asa tunun ang tawat. Asa tunun ang salah-salah. Tenen. Tenen. Ang fire-fana. Samimten. Ang fire-fana we. Mafi. Maf. Ang fire-fana. Tunon ko ang fire-fan. Tunon ko ang fire-fan. Ang nanara na ubun sa Jesus Christi. Nifana sa nawa. Ang tierna niti. Mandresyaw. Tababakaw. Sitanaw. Faniulaku. Babunjaw. Babunsinyakunak. Siulavaw. Ituraw. Yakadam niya pabunbunyaw. Haitan ernawaw. Haitan funatawaw. Haita. Nifyagunak. Yipkaw. Yasaya tanaw tubo. Manaw sama makakaya tanaw. Sinisama makakatsay naw. Anefanirin sa matawa tunaw inaw. Vita fanike na tamnaw isay tubo. Vita fanike na tamnaw isay. Andusi saya demanto. Yung namnaw. Irayam nawatsan. Arin tatirano lejte. Makasarap sa niya. Tunon kami narag Jesus. Nainanay na fana. Mapita kanyol na ufunat niya narana. Dinawa niya na piyas. Paswava na wap. Niye nawa ni. Arni fana mas. Initar piyas. Let's get sotong tusa. Samim sotong tu. Ifadisen na tifa busura tawaswana. Ifadisen na tifa busura tawaswana. Guys na dewan tatana na diat kunyat na. Runono sitakeli. Sala. Relasyon na bab malalong tumba. Mapanukla ni man sa bitinina kong nang nilaram si Jesus.
Herinandro ity dia herinandro ama. Herinandro hafa mihitsy. Hoaso anao. Tsy tia ny herinandro rehetra hatramin'izay. Ity herinandro tiavinao ity. Damino amin' Jesosy ianao. Eniteny fikasa. Andriamanitra ny anetsika ny osona ao anatinao. Andriamanitra ny anetsika ny herina ao anatinao. Manananao fijery hafa mihitsy manomboka androany. Haiko fomba fijerinao ny olona manomboka androany. Halleluja, halleluja. Ianao anena tsy mety resy. Ianao anena tsy mety lao. Satria manana maso. Tiany mason'Andriamanitra. Miteny toan'Andriamanitra. Etsika takan'Andriamanitra. Manana toetra'Andriamanitra. Hallelujah. Rask tumponi fijerina. Rask. Ifomba fiasanao. Familjanao. Rask Jesosy eo. Ifomba fiatinao. Rask Jesosy eo. Hallelujah. Teny aminao a misy varavarana misokatra ao anao e ary io ny ankivina tompoko samy mitraka ao ambadika Goliata io isy fifoazam-pananga eve isy eo amin'ny fiainanao eo amin'ny tokantranonao eo amin'ny ankonanao. Halleluja. Ejonirano Jesus sitikaile siuti sumata kisa aku kinata sika yesi inamikaka redite pikasa nirede arina sasua Spera não sou tão nasal. Daí não vai ficar. Atau berada. Aí senareu. Kufatiu. Hallelujah. Atau fianere mares Goliata. Jika sakti pamilamianan sa manambafam sa iyo. Bilang pa manambafam sa iyo. Hallelujah.
Haleluya.